zany anafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjony no miteny ny fahasoavana naloko ny vavany, ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ty? Ary hoy kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe, mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tany Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 bolana, ka nisy mosary mafy tamin'izany tany rehetra, nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy ny diovina na dia iray akory aza, fa namana Siriana ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandray izany. Ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna, ary nitondra azy ho any an-tapon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny atsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amen. Tsara be zany tantara zany. Tsara dia tsara zany tantara zany. Misy fampaherezana, misy fampianarana, misy fanoroana, misy fitaizanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ity Luka 4 ity. Alaivo sara an-tsaina zavatra nahazo an Jesosy. Jesosy zany mitory teny ao amin'ny trano fivavahana. Dia ahoana? Tezitra ny olona rehefa mitory teny Jesosy. Dia rehefa tezitra ny olona, roany tao Jesosy. Azonao ve zany? Dia rehefa androany andeha ho alefa ho vonona mihitsy. Ahoana zany? Ahoana zany mpitory teny mahatezitra olona zany? Dia roany tao amin'ny sinagoga mihitsy. Tsy zaka antsony. Dia alefa nakany ivelana andeha ho vonona. Io sinagoga io tsy inona fa trano fivavahany jiosy. Misy ny atao hoe tempoly, dia misy ny atao hoe sinagoga. Sinagoga zany ivorian'ireo isaka sabata hihaino ny tenin'Andriamanitra. Dia tonga Jesosy, Jesosy lay Andriamanitra velona mihitsy. Ary ny lehilahy zay teo fanahy Jehova no ato amiko, nitory teny Jesosy. Fa rehefa Jesosy nitory teny tsy zakan'ny olona. Azonao ve zany? Aiza ny olona mitory teny tsy zakan'ny olona amin'izao fotoana? Any am-piangonana ny roana, satria manambara an'ity famarina ny tenin'Andriamanitra ity. Raha mbola tsy voaroka ianao any am-piangonana misy ianao, mieritrereta. Raha toka fiangonana tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny toeranao, mila manambara ny fahamarinana ianao, mila manambara zay tena marina ianao. Fa rehefa manambara zay tena marina ianao, tsy tavela ao ela ianao fa lasa ianao roany. Marina sady iso. Iza nefa ny ainana zany? Ambonimbony e? Satria izay le fahamarinana. Iza moa zany le ao anaty sinagoga ireo? Ao anatin'ny sinagoga ireo misy ny fariseo ao, misy ny scribe, mpanorandalàna ao, misy sekta maromaro zany tamin'izany e. Misy hoe fariseo, sadoseo, mpanorandalàna, misy ny jiosy mihitsy. Dia iza moa ny jiosy? Jiosy taranaka voafidin'Andriamanitra. Taranaka voafidin'Andriamanitra, vahoaka natokana ho an'Andriamanitra. Fa Jesosy rehefa nitory, tsy zakan'ny jiosy. Tsy zakan'ny jiosy ny fahamarinana nanambaran'i Jesosy. Zany hoe misy olona nahay tenin'Andriamanitra tao. Misy olona mamaky an'io
Torah, mamaky ny Tanaka, mamaky an'le boky 10 lalàna zany, Genesis, Exodus, Leviticus, Numéri, Deutéronomia, sy zay boky lalàna. Reo no vakin'ny jiosy rehefa tonga ny sabata ao amin'ny sinagoga. Zany hoe olona mamaky tenin'Andriamanitra, zay olona malala ty tenin'Andriamanitra ty, olona mamaky ty tenin'Andriamanitra ty, ary hoe scribe zany, mpanorad-dalàna zany, olona ny volavolaina, olona nampianarina araka ny tenin'Andriamanitra mba hizara fampianarana ho an'ny olona. Ny fariseo olona fatrapandalany lalàna ary tsy sikanina amin'ny lalàna, tak'izany Paoly fahiny, fariseo. Ny sadoseo olona mahay ny lalàna, mahay ny baiboly zany. Fa inona ny zavatra hitantsika eto anatin'ity voasoratra ity? Tezitra ny olona rehefa nitory Jesosy. Tezitra zany ny mpanorad-dalàna, tezitra ny sadoseo, tezitra ny fariseo. Satria zavatra tsy henony hatramin'izay sy fahamarinana manelingelina azy le nambaran'i Jesosy. Fahamarinana manelingelina azy nambaran'i Jesosy. Ary tezitra izy rehefa niteny Jesosy, dia noroahany mihitsy Jesosy, dia natao zay hamonoana azy. Mila olona mijoro amin'ny fahamarinana amin'izao fotoana izao. Aiza ny olona mijoro amin'ny fahamarinana? Sa manambara zay tena marina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Sa manambara zay zavatra tsy mety ataon'ny fiangonana sy ny atoko-pivavahana, ary sa mijoro na horoahana ary. Fa misy sa mijoro fa efa malala fa tsy mety. Misy sa mijoro fa efa malala fa tsy izy. Alao ato ihany. Alao miaraka ato ihany. Satria matahotra. Satria menatra. Satria tsy sa mijoro fa malala ihany fa dia ao ihany. Fa rehefa indray mandeha miteny ianao ka manambara zay tsy marina rehetra, ny fitiavam-bola tafahoatra, ny fanagejana olona amin'ny resaka adidy, amin'ny resaka rakitra, amin'ny resaka fahafolo-karena, amin'ny resaka fanaovana asa fanompona tsy maintsy atao, raha tsy zay tsy voavonjy. Asa fanompona tsy maintsy atao. Sabotsy tontolo, lahady tontolo, tsy hita intsony any an-tokantrano. Ary rehefa tsy hita any amin'ilay asa fanompona, rahonana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilazana ozina mihitsy hoe very ianao, zay ny tsy mahasalama anao, zay ny tsy azonao vola, zay ny tsy mahomby anao, satria anao tsy hita amin'ny asa fanompona, tsy hita ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Voalohany indrindra tonga dia tenenao aminy aloha zany tranon'Andriamanitra fa tsy ity trano ity. Ary voalohany indrindra tenenao aminy ny asan'Andriamanitra dia ninona an Jesosy voalohany indrindra. Fa le olona tsy mibebaka, le olona tsy nino an Jesosy, le olona tsy nandray ny famonjena, ary afenina mihitsy ny famonjena, satria le mitory ara-moa tsy nandray ny famonjena. Ahoana ny ilazany ny famonjena? Marina sady iso. Dia rehefa tsy mandray ny famonjena le nitoriana ny famonjena, dia le mitory tsy mitory ny famonjena. Dia inona amin'izay nitoriany? Rafidrafitra nitoriany aminao. Programa efatrara apetraka mandritry ny herintaona ny apetrany aminao. Boky ny amidiny aminao. Programa ny amidiny aminao. Vola no alainy aminao. Asa fanompona, fanaovana asa no ataony aminao. Fa tsy manambara aminao mihitsy izy hoe io kolokolo io tsy mety io. Tsy manambara aminao mihitsy izy hoe io fangalaram-badin'olona io tsy mety io. Tsy manambara aminao mihitsy izy hoe io fananana lolo-po tsy mahay mamela heloka io tsy idiranao fanjakan'ny lanitra. Fa ataovy daholo zay ataonao any tsy hijereny zay. Fa rehefa mitomboka tsara fotsiny isam-bolana ny rakitra, tomboka tsara ny fahafolo-karena, tomboka tsara ny adidy, hita foana ianao sabotsy lahady, okay zay. Fa ny toe-panahinao manahoana? Ny toe-ponao manahoana? Afaka ny fahotana ve ianao? Afaka amin'izay ratsy mangeza ve ianao? Afaka ny fahazaran-dratsy ve ianao? Sitrana ve ianao? Tsy jereny zay. Tompo amindra fo. Tompo amindra fo. Fa mila mijoro amin'ny fahamarinana. Mitsangana.
zay foana moa le teneniko eto rehefa mitory de tsara Jesosy rahalahy, tahiny tompo rahalahy, tahiny tompo rahalahy sy tsara Jesosy rahalahy samy mahay daholo. Fa tsongoloy tsara le fiainana. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony lavitra. Any le mission apetraka Jesosy amin'ny fiangonana. Ary zay mission an Jesosy voalohany indrindra. Jesosy nge teto tany nanelingeliny le. Zay nafaty azy teo amin'ny azo fijaliana. Na anelingeliny io Jesosy io. Satria nanazava amin'ny fahamarinana tamin'ny olona rehetra. Ary hitanao mihitsy hoe tezitra ny olona rehefa nitory Jesosy. Vao aminao koa zany rehefa ho asain'ny olona ianao ka hitory teny. Tezitra ve ny olona safaly. Satria mila ambaranao le tsy fahamarinana rehetra. Mila ambaranao zay tsy mety rehetra ary ambaranao ny fahamarinana. Fa tsy ambara foana koa zay tsy mety akory dia tsy atorinao ny lala tsara. Fa ambaranao mihitsy ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary ianao misaoran Jesosy, misaoran Jesosy, misaoran Jesosy ianao manokana. Aza mijery ny hafa aloha fa ianao manokana. Fa be da be hozy Jesosy ny vehivavim-pananotena. Be da be ny vehivavim-pananotena. Fa tsy vehivavim-pananotena rehetra no vonjen'Andriamanitra. Fa iza ihany? Hafa firenena tsy jiosy akory fa taria Sarepta tary. No nirahan'Andriamanitra i Elia hitondra ny famonjena ho azy. Zay ny tena natezitra ny jiosy. Satria tsisy jiosy le nyresahany. Fa hafa, olona hafa tany no vonjen'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa, be da be miboka tao Israely. Be da be miboka. Fa nirahan'Andriamanitra azo fanasitranana amin'ny abokany dia iza? Namana ve jiosy? Tsy jiosy. Namana Sirianina ary hafa firenena fa tany nanirahan'Andriamanitra any izy teo. Elisa. Ary namana moa zany nakany amin'ny Elisa fa tsy Elisa nakany amin'ny namana. Zany hoe sokatra ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Zay natezitra ny jiosy. Halleloja. Tiana lazaina aminao koa amin'ity androany ity. Be da be ny olona voageza ny fomba mpivavahana, voageza ny atokom-pivavahana, voageza ny rafidrafitra sy ny fombafomba, voageza ny lehilahin'Andriamanitra ny fanaovana didy sy ny vola maro isan-karazany. Fa manino ianao nasaina nandray ity teny ity androany? Satria tiany ianao iaina ao amin'ny fahafahana, tiany ianao iaina ao amin'ny fahalalahana, tiany ianao iaina mihitsy hoe ho amin'ny fahafahana ny antsoiny Jesosy ianao. Ary rehefa ao amin'ny fahafahana ianao mitory manambaran'i Jesosy ihany koa. Ary ny olona vonona hiala amin'ny tsy fahamarinana, ny olona vonona hiala amin'ny fahotana, ny olona vonona hiala amin'izay rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra, amin'iny Andriamanitra ny tena miseho. Azonao ve zany? Amin'iny Andriamanitra no manome révélation bebe koa ny amin'ny Jesosy. Fa ianao raha mbola hijanona ao Babilôna le rafidrafitra sy fombafomba sy anaram-piangonana sy resaka didy aman-draharaha, raha mbola hijanona ao ianao tsy te hiala ao ianao, dia hozy ny tompo hoe tsy te hiala ianao, mbola te ho jamba ianao vao mainka ajambaiko ny masonao. Zay le hoe esprit d'égarement. Ny olona, ny tompo tsy manajamba olona fotsiny amin'izao, fa le olona mihitsy rehefa te ho jamba dia vao mainka iny ajambain'ny tompo. Azonao ve zany famarina ten'Andriamanitra zany? Ary tena mampatahotra dia zao, tompo mihitsy miteny hoe sao dia manana maso izy dia mahita, sao dia manana sofina izy dia mandre. Mampatahotra ke zany. Fa fitiavan'Andriamanitra anao ampenoany ten'Andriamanitra, ampahafantarany ny fahamarinana, ampahafantarany ny sitrapony amin'ity androany ity. Halleloja. Halleloja. Ianao zany rehefa te halala ny sitrapon'Andriamanitra ary mangetaeta ny sitrapon'Andriamanitra marina ary vonona ankatoa tsy mitaredretra. Fa zay atoriny ianao androany dia ataonao, zay atoriny ianao rapitso dia ataonao, zay atoriny rafakapitso dia ataonao, me mandroso, me mazava ianao amin'ny Jesosy. Fa raha mbola miziriziry ianao amin'ny fahotana anankiray, miziriziry ianao amin'ny tsy fahamarinana anankiray, ary mbola mitazona an'izay, dia tsy me mazava eo ianao. Tsy me mazava eo ianao, mila azavain'ny tompo aloha ianao tsy kelikely amin'izay tsy tokony hialana, aza mainka halala zavatra be da be hafa aloha. Fa le fahotana sain'ny tompo hialana,
le tsy fahamarinana sain'ny tompo ialana elao iny aloha de omeny fahazavana hafandray ianao avy eo. Amen. Amen. De ity tenin'Andriamanitra ity ho fampaherezana antsika mihitsy androany. Fa mila olona Jesosy mijoro amin'ny fahamarinana, miteny zay tsy marina rehetra ary milaza zay fahamarinana. Fa tahaka zany nahazo an' Jesosy. Nisy fotoana zay nandeha nitory teny tany amin'ny tany. De fetin'ny taranaka tam'izay. Efa fetin'ny taranaka de manao hira, de manao fitoriana, mamafy an' Jesosy. De nisy rahalahy anankiray avy eo nitory teny niaraka taminay. Fa tsy zakan'ny olona le tory teny. Satria tonga de manitsy, mandrava zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy hoe ny fetin'ny taranaka tsy havonjy anao. Enao nasaina zany hoe asaina anao amin'ny fetin'ny taranaka. Nao manao hira any aminay, anao fetin'ny taranaka zay. Lasa zay nandeha nanao fetin'ny taranaka. Fa rehefa tonga sur place teo zay nanao hira nitory an' Jesosy, nitory an' Jesosy, nanambara ny tenin'Andriamanitra. Fa avy eo nampina amin'izay le tenin'Andriamanitra ary nitenenina mihitsy hoe fetin'ny taranaka io tsy mahavonjy anao io. Lasa le olona vatsy ambadika tsy nandoto. Zay le tory teny. Asa midina amin'izay io. Tsy midina amin'izay io. Fa tsy maintsy afafy ny tenin'Andriamanitra hanafaka ny olona. Halleloja. Misy olona zay rehefa nitoriana tenin'Andriamanitra, eo izy hoe tena enao izy tamin'ny voalohany nandreraka anahy mihitsy ny heno anao. Tsy zakako mihitsy. Fa zao le izy fa me manafaka de me mazava, me zaka le izy avy eo. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io. Voalaza foana io tenin'Andriamanitra ohatra marito Toro marito zany ve mahafinaritra? Marary zany io tenin'Andriamanitra io ohatry ny sabatra, sabre, épée. Ahoana zany voadidiny antsy zany? Marary fa ilaina le antsy hanesorana ny ratsy rehetra. De amin'ny voalohany izy marary fa rehefa avy eo nao sotra tompo, sotra Jesosy fa ny ilaiko kay le antsy nandrava zay tsy avy amin'ny tompo rehetra, nanasaraka azy. Halleloja. Ny ilaiko kay le marito namotipotika zay zavatra tsy ny ilaiko alalako anao. Amin'izao fotoana tsy omen'olona marito tsony ianao, amin'izao fotoana ianao tsy omena épée tsony. Fa ina no menanao? Menamenaka ianao de tondrahana menaka ao ianao. De safosafonao anao de apatorianao ianao. Ianao mipetraka ambony bomba. Mipetraka ambony bomba tena tonga de mipoka indray mandeha fotsiny. De ianao mbola apatorianao ihany. Mahery ianao champion. Winners. Lohany ianao fa tsy ho rambony. Hotahina ianao raha voka, hotahina ianao raha miditra. Henoko ny voninahitra Andriamanitra ianao. Le bomba ao me mamay ihany. Ianao zany mbola rotsorotsiana amin'izay teny rehetrarehetra zay. Le olona ao anatin'ny fankahalana, tsy teneninao hoe tsy mety io mankahaly io. Le olona ao anatin'ny risoriso sy ny langa sy ny kolikoly, ty menaka apatoriananao. Mahireza rahalahy, mahireza rahalahy. Le olona ao anatin'ny be da be, le olona ao anatin'ny langa, ao anatin'ny divorce et remariage, le olona ao anatin'ny be da be, le olona ao anatin'ny fahotana. Zay izy ratsorina. Fa tsy teneninao fahotany. Lao izy ao ao izy ao ihany de lao izy rotsirotsianao. Lao izy rotsirotsianao de mena teny fampaherezanao. De maty aoko. Tonga ny fampiakarana, raha mbola tsy ao anatin'ny fahamarinana, tsy ao anatin'ny fahamasinana. Ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Teny fampaherezana tsy mahavonjy ianao. Ny tenenana hoe champion ianao tsy mahavonjy ianao zany. Ny tenenana hoe lohany ianao fa tsy ho rambony tsy mahavonjy ianao zany. Ny tenenana hoe tena ahery ambony tany ianao tsy zany ny important. Ny important dia ny ampahafantarana anao hoe io Jesosy, prezantena aminao Jesosy, manafaka anao amin'ny fahotana. Prezantena aminao ve Jesosy amin'izao fotoana? Prezantena aminao ve Jesosy hoe io Jesosy io, tsy ondry fotsiny io. Tenenina aminao foana mantsy hoe Andriamanitra fitiavany. Jesosy fitiavana rahalahy. De tenenina aminao foana zay fasiny Jesosy zay, marina de marina zato isan-jato zay, Jesosy de fitiavana.
Jesosy dia ondry zanak'ondry tsotra malefaka hoe nikapohana izy dia tsy niteny nalefa tahaka ny ondro vonoana izy tsy niteny tsy namaly zanak'ondry izy marina 100% zay fa mila ampiana hoe Jesosy ihany koa dia marina juste ary zay le fasiny Jesosy anankiray tsy zaraina amin'ny olona mihitsy lioana azonao zany Jesosy ondry zanak'ondry fa Jesosy koa lioana le lion de la tribu de Juda lioany fokony Joda lioany zany manampitamby ve zany lioany zany lioany zany manaiky izay zavatra tsy mety ve zany lioany zany rehefa tonga ny lioana ao anala mitsoka daholo ny renara mitsoka ny totozy mitsoka ny rajako tonga dia milamina ny tanàna rehefa tonga ny lioana satria ny lioana zay hoe le roi lion ny lioana ny biby manam-boninahitra manana ny fahefana manana hery sy voninahitra ary tena hoe misy fanajana sy fahatahorana mihitsy manoloana zany lioana zany fa tsy ambara aminao i Jesosy hoe lioany fokony Joda any amin'ny apokalipsy 4 izy io raha tsy diso tsy ambara aminao amin'izao akatoky ny fiverenana zao fa dia rotsorotsina ianao anaty fahotanao dia ao foana ianao fa tsarovy fa Andriamanitra marina ny iona aminao eny raha lanitra io Andriamanitra marina nge io fa tsy hoe ondry fotsiny io dia raisiny afita moa afifa fahasoavana amintseny afifa miatra anao ahy tao anaty falotona afifa raisiko any rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy tsy maloto miakatra eny lazaiko anao zany rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy tsy olona makamamy ota niakatra eny aok'izay dia azava tsara ny avana halleloja tsy olona piditra am-piangonana niakatra eny tsy olona mpanao adidy miakatra eny tsy olona nandoa fahafolo-karena niakatra eny tsy ny olona mafana fo amin'ny fanompona niakatra eny satria ny fahafana fo amin'ny fanampona tsy midika mihitsy hoe voavonjy ianao be da be nge mafana fo tena mafana fo lavitra no ianao hoe manana Jesosy amin'ny fanompona fa tsy miditra amin'ny fanjakany lanitra izy satria tsy ao amin'ny fahamasinana tsy ao amin'ny mitahotra an'Andriamanitra tsy ao amin'ny fahamarinana ary zay le lazain'i Paoly mihitsy any amin'ny Romanina hoe be da be ireo jiosy ireo ny mafana fo amin'ny fanompona saingy tsy amin'ny fahamarinana ny anaovany azy malahelo aho izy Paoly malahelo aho izy Paoly be da be mola mangezanao ambany lalàna ambany asa fanompona maraina atoandro hariva mitaotavonana mandoa vola mandoa adidy mandoa rakitra sy ny sisa voageja ny asa fanompona fa tsy mahita an Jesosy le ao amin'ny fahafahana misy zotom-po zany ao fa zotom-po tsy araka an-tenin'Andriamanitra tsy ao anatin'le fahalalahana dia zay no nataon'ny Paoly hoe malahelo any amin'ny jiosy fa ny jiosy mafana fo amin'ny fanompona saingy tsy araka ny tenin'Andriamanitra halleloja amindra fo amintsika Jesosy amindra fo aminao Jesosy ary tena ho afaka tsara mihitsy ianao halleloja dia afaka hitondra fahafahana ho an'ny hafa ihany koa Jesosy nge tsy eo ntsony fa izany eo ianao no eo Jesosy tsy eo ntsony fa ianao no eo iza no irahako iza ny andeha ho irakay tsy maintsy olona voadio aloha vao afaka hanadio tsy maintsy olona afaka aloha vao afaka hanafaka tsy maintsy olona voavonjy aloha zay vao azo hitondra famonjena amen raha mamaky ianao amin'io Lioka 4:4 raisin'i Jesosy ny boky dia hozy izy hoe fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra izy azonao zay début ana ministère début ana mission zay fiatombohana mission fiatombohana ministère dia mila fanosorany tompo ianao nge magaka tsy ahitana ny voninahitry ny tompo sy ny herin'ny tompo satria tsy nosorany tompo fa misy fahaizana mandahateny misy fahaizana mandahatra misy éloquence misy manana influence amin'ny taona olona dia mamorona zavatra rehetrarehetra hitaomana olona fa tsy manambaran'i Jesosy ry havana malala tena ilaitsika ny fanamasina ilainao ny fanamasina ilaiko ny fanamasina
raha tsy eo ny fanamasina tsisy ninona mitranga. Raha tsy eo ny fanamasina out. Fa io mihitsy lazainy Jesosy amin'le Lioka 4:4 ny fanahan Jehova no ato amiko. Raha tsy tao am' Jesosy ny fanahan Jehova, raha tsy tao am' Jesosy ny fanamasina, tsy navita ny mission izy. Tsy navita le asa fanafahana izy, le asa fanamarinana izy, le asa fanasitranana izy, tsy navita le asa mpamojeny izy raha tsy le fanahy masina ny tao anatiny. Ary voalaza mihitsy any amin'ny epistily soratan'ny Paoly izy tsy manana fanahan'Andriamanitra dia tsy azy izy. Fa mila manana ny fanahan'Andriamanitra. Parenthèse kely tiako lazaina aminao dia zao, io Andriamanitra io maharitra, mahatoky. Zany hoe izay zavatra teneniny tsy maintsy tanterahany. Rehefa izy tokoa no teny. Satria io tenin'Andriamanitra vakiny Jesosy io tamin'ny andro ny Isaia no nanoratra azy. Isaia zany 8e siècle alohan'i Jesosy. 8e siècle, 8 siècle, firy taona zany 8 siècle zany? 700 taona zany. 700 taona no teny hoe fanahan Jehova no ato amiko 700 taona aty aoriana le izy. Vao tanteraka. Fandray andro anatrehan'Andriamanitra ohatry ny 1000 taona. Andriamanitra amin'ny tanany teniny, izay lazainy tsy maintsy tanterahana. Tanteraka le tenin'Andriamanitra ao amin'io Lioka 4:4 io. Lioka 4:4 io. Tena io fanamasina io raha avana malala, io fanamasina io no mampijoro anao, io fanamasina io no mahatonga olona hibebaka, io fanamasina io no mahatonga olona ho afaka, io fanamasina io no mahatonga olona halala ny fahamarinana. Fa raha vao tsy eo io fanamasina io, tsy eo io fanamasina io, dia tsy hita Jesosy. Ary rehefa tsy hita Jesosy dia tsisy fahafahana. Rehefa tsy hita Jesosy tsisy famonjena. Rehefa tsy hita Jesosy tsisy fifaliana. Rehefa tsy hita Jesosy tsisy fanajana sy tahotra azy. Dia amin'ity androany ity tiana lazaina aminao. Ianao izay hitory filazantsara, ianao izay hanambara an'i Jesosy, ianao izay irahan'ny Tompo, ataovy azonao antoka fa ao aminao fanamasina. Ataovy azonao antoka fa nosoran'ny Tompo ianao. Ataovy azonao antoka fa ao aminao ny fanahy. Fa rehefa ao amin'izay fanahy tsy lavo ianao, tsy menjery ianao, tsy manoto ianao, ary voakasika ny olona rehefa mitory ianao. Zay ny prinsipa an'Andriamanitra. Ary io fanahy io zava-dehibe ry havana malala, izay rehetra maheno ahy eto. Fa nanao fahagagana be ny Jesosy rehefa tonga teto tany, ary nanafitohan'olona. Ahoana lazainy rehefa teo Jesosy, tsy zanaky Josefa ve ty? Hitanao amin'izany le qualification an'le olona. Tsy zanaky Josefa ve ty? Azonao zany? Tsy ty ve tsy zanaky le olona ria Mbobao ry mitory eo? Ty ve tsy le olona ria nanina ry? Zay no hitany aminao. Satria ianao tarihin'ny fanamasina. Ary nofo amandranona mpianatra anao an Jesosy fa ny fanamasina. Halleloja. Mbola ao tsara tsika. Ny fanamasina. Ny fanamasina mila manazava sy mitarika anao. Fa tamin'ny andron Jesosy rehefa tonga teto tany Jesosy, nisy olona nahy baiboly ike tao e. Tamin'ny andron Jesosy rehefa tonga teto tany Jesosy, nisy mpahay lalàna tao, nisy fariseo tao, nisy mpisorona tao, nisy ny rehetrarehetra tao, fa tsy nisy fiainana. Azonao? Satria nahoana? Ato an-doha le teny. Satria nahoana? Eto am-bava le teny. Fa tsisy fiainana, tsisy fiainana. Be dia be koa nitory tenin'Andriamanitra amin'izao, manambara an'io baiboly io, ainy hatramin'ny Genesis sy Apocalypse, ary ay mihitsy mandahatra azy. Miangolangola sy mandahatra. Fa raha tsy ao ny fanamasina raha lasaina bafy, pokaty io a. Raha tsy ao ny fanamasina tsisy hery io a. Raha tsy ao ny fanamasina tsy mitondra fanovana ho an'ny olona io. Porofon'izany eto Madagasikara. Torianao ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Fa tsisy an' Jesosy, tsisy aina. Satria teny tsy araha ny fanamasina. Teny tsy atosiky ny fanamasina. Teny tsy fenoy ny fanamasina le olona mitory. Halleloja. Fa mila olona feno ny fanahy. Zay nataon' Jesosy teny fanahan Jehova Tompo no ato amiko. Halleloja. Alohan'ny toriana teny, alohan'ny isasana, alohan'ny zarana, alohan'ny anaovanao asan'Andriamanitra, ataovy azonao antoka fa ao aminao ny fanahy. Ao aminao ny fanamasina mitarika sy mameno anao, ary io manafaka anao io aloha, rehefa afaka ianao zay ianao mandeha mitory. Halleloja. Tafitohana ho an'ny olona rehefa tonga Jesosy. Tafitohana. Ty ve tsy le mpandrafitra, ty ve tsy le zanaky ny mpandrafitra, ty ve tsy le zanaky Josefa.
fa zanaky Josefa le mpandrafitra fa nisy hery sy fahefana ny teny nambarany. Azonao ve zany? Tsy ohatrany hoe fariseo sy ny mpanorandalàna sy ny sadoseo sy ny jiosy zay niteny fa pokaty ary tsy nisy aina. Aleloia, mila mijoro amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Fa rehefa niteny Jesosy dia gaga mihitsy ny olona. Tonga tao amin'ny Jesosy ny fanahy masina. Misy olona marary stranony. Misafotifoty ny rivotra, teneniny hoe mitsara rivotra. Dia ozy ny olona hoe fa ahoana ty? Ahoana ty? Rivotra sy ranomasina raha teneniny dia manaiky azy. Gaga ny olona. Rehefa nampianatra Jesosy dia ozy ny olona hoe manana fahefana hoe tsy ohatran'ny mpanorandalàna, tsy ohatran'ny skriba mpanorandalàna. Satria nahoana ny fanahy masina ny tao aminy. Raha lasany abavy ny tiany tompo ianteheranao sy ankinanao, anafaka sy amonjy sy hitarika anao fahamarinana, ary hitorinao ny fahamarinana ihany koa. Fanahy masina mitoetra ao anatinao. Fanahy masina mitoetra ao anatinao. Fa io fanahy masina io, na aiza le anao, na roviana, rehefa mitarika anao io mahery anao, masina anao, manana tahotra an'Andriamanitra ianao, ary misy tahotra an'Andriamanitra koa manodidina anao rehefa ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra. Haleloia. Zao mantsy ny zavatra nisy. Rehefa tsy teo intsony ny fanahy masina dia namorona fomba betsaka ny olombelona. Namorona ny atao hoe teolojia. Dia rehefa hoe hitory tenin'Andriamanitra ianao, nanao paster ianao dia manao teolojia. Fa tsy ara-baiboly zany. Tsy ara-baiboly zany. Tsisy olona nanao teolojia mihitsy ao amin'ny baiboly. Ary teolojia zany tsy matiera apetrak'Andriamanitra atao zany. Teos, logos, zany hoe fianarana an'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy ianaranao ohatrany mianatra geografia. Tsy ianaranao ohatrany mianatra français zany. Tsy hainao mianatra an'io raha hianatra amin'ny sain'olombelona. Ka hoe petraka ambony W sy hianatra anao inscription. Tsy hainao zany io. Tsy hainao zany io, ary zay mihitsy no nasehon'Andriamanitra ny vonahany sy analam-baraka ny olona. Fa tsy ny teolojia mavonjy. Tsy ny teolojia manafaka ny olona. Haleloia. Fa reo olona nampiasain'i Jesosy reo tsy nahay fianarana akory ary. Raha mamaky ianao amin'ny Asan'ny Apôstôly dia ozy ny olona rehefa nahita Petera nitory teny hoe reto tsy mahita taratasy reto no mitory filazantsara. Ozy ny olona rehefa nahita Petera hoe idiot zany hoe olona vendrana, olona tsy mahay mihitsy. Fa ino nampiasain'ny tompo nanehoany vonahany ary nanambarany Jesosy azon'ny olona fiainana. Haleloia. Rehefa ao amin'ny Jesosy ianao, rehefa ao amin'ny Jesosy ianao, fanahy masina no ilainao. Fanahy masina no ilainao manazava sy mitarika anao amin'ny marina rehetra. Ny olona rehefa io zany io tenin'Andriamanitra io sa mahay mizara an'ity, sa mahay miteny an'ity. Fa ny mampiavaka an'io fotsiny hoe dia ny olona manana ny fanahy. Fa rehefa ao ny fanahy masina, na teny 5 minitra ary io mampibebak'olona, mampitomany olona, manafaka olona. Fa rehefa tsy ao ny fanahy masina na hitory adiny ray ary io anao hoe introduction, développement, conclusion. Raha anao io hoe thèse, synthèse, antithèse, tsy mitondra fiainana zany. Lazaiko anao zany. Tsy mitondra fiainana zany. Fa mitondra fiainana fanahy masina ao anatinao dia miaraka amin'ny Jesosy. Haleloia. Mino zany ve ianao? Mahatoky an'izany ve ianao? Fa ny olona nampiasain'ny tompony olona tao anatin'ny fahatsorany. Olona tsy nahay zany introduction, développement, conclusion zany. Olona tsy nahay zany hoe thèse, antithèse, synthèse zany. Olona zao tontolo zao namorona zany. Fa ianao rehefa tarihin'ny fanahy masina mandeha araka ny fitarihin'ny fanahy. Manambarana Jesosy mitondra fiainana. Mitondra fiainana ve ianao? Mitondra famonjena ve ianao? Fa zay ny tena zava-dehibe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko. Misy amintsika ireo mantsy maniry hoe hitory, maniry hoe hizara, maniry hoe andeha hitory. Dia mitady hoe hianatra an'izao, mianara ao amin'i Jesosy. Halleloia. Mianara ao amin'ny fanahy masina, aoko ho fienono ny fanahy. Fa zay ny tena zava-dehibe. Zay ny tena zava-dehibe. Fanahy masina mitarika anao io. Ianao rehefa mitory fa ianao mivoaka amin'ny faculté taiza. Zay masina tonga hoe zanaky Josefa anke ty. Ianao koa zany fa ianao tô tsy nanao faculté taizako inona ty itorinao ty. Ianao nga nanao teolojia. Sa mivoaka ny tompo taiza nisy ianareo mandroaka devoly io. Nga misy tobotobo zany ao amin'i Jesosy. Rehefa manana ny fanahy ianao mandroaka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia.
Halleloia. Zay le manafotoana olona dia mahatonga le izy roana. Dao tsika hitehaka ho an' Jesosy fa Jesosy miasa. Dao tsika hitehaka ho an' Jesosy hoe saotra Jesosy fa kay fanamasina no ilaina fa tsy resaka ara-tsaina, tsy resaka ara-tsaina, tsy resaka fandaharan-teny. Halleloia. Halleloia. Rehefa ao aminao ny fanahy, rehefa ao aminao ny fanahy raha lasa ny abavy mandoro anao io manova anao io ianao kanosa sy matahotra iny tsy ny teolojia ny anala ny kanosanao sy ny tahotra anao tsy ny plan rehetra ny tirinao teny za rehefa manao plan zany rava foana le plan tsy asain'ny tompo manao plan zany eo fotsiny le taratasy de very le taratasy satria tsy zay le izy, tsy zay le izy. Fanamasina mitarika anao de mampiteny anao fotsiny eo fa ianao mandray tsara isaky nandro ao amin'ny tompo. Halleloia. Fa re anoratra kahe, anoratra boky, raha zao aloha tsy zay ny tarihan'ny tompo fa omeny anahy fanamasina, omeny anahy ny teny atao anatiko dia rehefa tonga eo avoy amin'izay le Jesosy, avoy amin'izay. Ataovy sary zay tenin'Andriamanitra tsara fotsiny any anatinao any. Fa amin'ny fotoana tiany tompo amohanana iny mivoaka iny rehefa tarihin'ny fanamasina ianao. Zay le zava-dehibe. Halleloia. Fa zao iverin'ny olona mitory tenin'Andriamanitra, iverin'ny olona fa manao dissertation any am-pianarana, manao fanadihadiana lahatsoratra. Zarentsika efatra ny lahatsoratra, misy FDB 3, misy FDB 5 dia misy zanak'efatra. Tsy zany Jesosy fotsiny ilainy. Amen. Jesosy ny ilainy olona fa tsy fandahara-teny. Ianao rehefa miantory teny ny ankamaroa mialatsiny fa fanamasina no mitarika. Fanamasina manazava dissertation ny anonao ao. Na ankizy any afaka CPR, afaka manao fanadihadiana lahatsoratra io. Fa tsy fanadihadiana lahatsoratra ny ilainy, fiainana ny ilainy olona. Halleloia. Olona manana fiainana ny ilainy olona hitondra fiainana. Fa tsy sortana doctorat na nanana lisansa sy ny sisa tsy miteny hoe tsy ilaina ny fianarana. Tsara mianatra. Ilaina ny mianatra ho azy afaka mianatra, mianara tsara. Fa fanamasina lasanabavy ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Mitarika anao marina rehetra io. Halleloia. Sika ve zany? Sika ve zany? Fa mila fiainana ny olona. Ary ny fiainana nefa tsy mandeha raha tsy eo amin'ny fanamasina. Ary ny fiainana, ny fanamasina no mitondra fiainana. Ny fanamasina no mitondra fiainana. Sika ve zany? Anokatra masinao mihitsy Jesosy androany. Dia ampianatra anao mihitsy ohatra aloka izay kay mandoalika fotsiny eto amin'i Jesosy mianatra fanamasina, manazava dia mampianatra anahy io. Fa ny olona ampianaran'i Jesosy any amin'ny dezera misy azy. Azonao ve zany? Azonao ve zany? Any amin'ny dezera misy azy. Jaona mpanao batisa any amin'ny dezera no mitory fa tonga ny olona manatona azy any amin'ny dezera. Jaona mpanao batisa olona ao anatin'ny fahatsorana, valala no haniny, tantely no haniny, ny akanjo-drameva, lamba-drameva fotsiny, fa ny fanamasina no ao aminy. Halleloia. Fitokananao rery miaraka amin'ny Jesosy, fisaintsainanao an' Jesosy, fitadiavanao an'ny tompo isan'andro san'andro ao amin'ny hefitrao mangingina. Ianao rehefa mivavaka ozy izy dia miririna ao amin'ny hefitrao mangingina. Zay lazainy. Sazy ny tena hoe rehefa mivavaka ianao dia makanisa any amin'ny opera. Izy hoe rehefa mivavaka ianao dia ndana amin'ny confesse dia opera ao anatin'le trano kely makarakara dia ianao ito ivelany. Ao amin'ny Baiboly ve zany? Tsy ao amin'ny Baiboly zany. Tsy ao amin'ny Baiboly zany. Rehefa ivavaka ianao dia makanisa any amin'ny lehilahin'Andriamanitra, makanisa any amin'ny pastera. Zay ve lazainy Jesosy? Tsy. Rehefa ivavaka ianao mirindrina ao amin'ny hefitrao mangingina, ary ny rainao zay mahitanao mangingina, no an'inona? Hamaly anao. Halleloia. Aiza ny hefitrao mangingina? Ao am-ponao ao, ao an-tsainao ao, any an-tranonao any. Nitokana amin'i Jesosy amin'ny alina, nitokana amin'i Jesosy amin'ny voamaraina, tena hoe mirindrina ao amin'ny hefitrao mangingina. Fa io manoro anao hoe tany hoe faranina ao anaty fahotana fa teneno izy. Manofy fotsiny ianao dia misy olona hitanao misy ranabavy ato manofy dia fotsiny hoe misy lehilahy foka sigara. Fa hitany misy tsy mety amin'ity lehilahy ty. Io fanamasina io manoro anao zavatra miafina. Io manoro anao ndana makany amin'ny ranona, ndana makary amin'ny ranona, ndana toroy zao, ndana teneno zao. Zay tsy anaovana programma ato hoe eto ambobao mandritry ny heritaona
Tiany alahady voalohany toriana, tiany alahady fahatelo, tiany alahady fahaefatra, tsy manao an'izay ny fanamasina. Na misy zavatra efa omanao any ary maly hariva, tonga eto ny fanamasina ho vai io fa tsy io, dia miova. Azonao ve zany fitariany fanahy? Ny fanahy masina tsy azo atakalon'iza n'iza. Fa rehefa tsy teo intsony ny fanahy dia namorona programa ny olona, namorona fomba ny olona, namorona rafitra ny olona. Fa ny fanahy masina navela. Dia rehefa navela ny fanahy masina, tsisy fibebahana satria tsy ao Jesosy. Rehefa navela ny fanahy masina, tsisy famasinana satria tsy ao Jesosy. Rehefa navela ny fanahy masina, tsisy fanasana satria tsy ao Jesosy. Fa amin'ity androany ity, ny tena tenenina aminao raha saina bavy, fanahy masina, ny fanahy masina tahaka ny nataon'i Jesosy. Tahaka ny nataon'i Jesosy. Fa rehefa niteny Jesosy an'io teny io, afaka ny voafatotra, tsangana amin'ny maty, sitrana amin'ny marary, voavela heloka izay mpanota, tsangana amin'ny maty izay maty, naneho ny herin'ny tompo. Satria ahoana? Fanahin'i Jehovah no ato amiko. Fanahin'i Jehovah no ato amiko. Dia hiprezantena aminao koa Jesosy androany. Mety efa diso fanantenana ianao tany amin'ny antoko-pivavahana, diso fanantenana ianao tany amin'ny pastera sy mopera, diso fanantenana ianao tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity, azoko antoka 100 isan-jato tsy ho diso fanantenana ianao ao amin'i Jesosy. Amen. Tsy ho diso fanantenana ianao amin'i Jesosy, ianao maratra ny fonao. Satria tenenin'olona ratsy rehetra, tenenin'olona marary, tsy ny avon'ny olona, ambanimbanian'ny olona, tenenin'ny olona teny ratsy maro isan-karazany, maratra ny fo, dia rehefa maratra koa ny fo dia mandratra ny fo ny hafa. Androany Jesosy manasitrana ny fonao. Amen. Ny teny ratsy rehetra izay ny olona hainao valiana teny tsara, satria aminao fanahy masina. Halleloja. Tonga Jesosy hitondra fiainana. Tonga Jesosy hitondra fiainana ary hitondra fiainana ho anao. Hitondra fiainana ho anao. Hitondra fiainana ho anao. Fa zao fotsiny, inoa izay teny rehetra. Raha vao tsisy finoana ianao, tsisy zao. Fa izay mino ihany, zay voalaza tamin'ny Maria rehefa nitenena hoe hitoejaza ianao, dia olona izay nanjeo hoe sambatra izay mino fa ho tanterana aminy izay nampanantenan'Andriamanitra azy. Raha mino ianao, izay zavatra tenenin'Andriamanitra ao amin'io baiboly io ka inonao, rehefa hoe manafaka izy na inona mamatotra anao, dia rehefa mino ianao, tsisy fanazavana be. Fa rehefa mino fotsiny ianao, na inona mamatotra anao, manafaka anao Jesosy. Amen. Na inona mampatahotra anao, rehefa mino fotsiny ianao miteny ny tompo hoe aza matahotra, dia ahoana? Lasa nitahotra. Lasa nitahotra. Rehefa inona miteny hoe mampanahy anao, rehefa ny tompo miteny hoe aza manahy, dia manina? Tsy manahy ianao. Rehefa mijery an'i Jesosy, fa raha zava-misy eritreretinao sy ho calculenao foana, anasy atahotra ianao. Aza jerena ny zava-misy, fa Jesosy jerena. Amen. Amen. Fanahin'i Jehovah tompo no atao amiko, satria nanositra izy. Alohan'i Jesosy handeha hanao mission, Jesosy natao batisa. Ary natao batisa ny fanahy masina. Alohan'i Jesosy nanao mission, Jesosy nalaina fanahy tany anefitra. Rehefa nalaim-panahy tany izy ary tsy azony devoly fanahy, nandeha niasa, nandeha nitory izy avy eo. Rehefa ao amin'i Jesosy koa ianao, te hanana ny fanahy masina, mibebaha, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana rehetra, meteza diovo ny ran'i Jesosy. Ary rehefa voadio ny ran'i Jesosy ianao, mandeha araka ny fanahy, hisy fizahan-toetra, hisy fitsapa, hisy fakapanahy, fa rehefa ao aminao ny fanahy masina, tsy halavo anao zany. Amen. Tsy ampienjera anao zany, tsy ampiempotra anao zany, ary hitory tahaka an'i Jesosy koa ianao. Amen. Hitory tahaka an'i Jesosy koa ianao. Fa zay mandahan'i Jesosy. Le mandahan'i Jesosy teto io ny fanahin'i Jehovah no ato amiko. Luka 14:4-18. Ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly izy. Nanositra hitory teny soa mahafaly. Jesosy amin'izay no beko eto. Io Jesosy io rehefa tonga hitory teny soa mahafaly anao io. Iza mila teny soa mahafaly? Amen. Teny aminao Jesosy zao. Any am-ponao any, any an-tsainao any, any afananao any, miteny soa mahafaly anao Jesosy zao. Satria talohan'i Jesosy zany dia tsisy teny soa mahafaly. Tsy zay? Fa teny nandratra.
teny nampahory, teny nanabatibaty, teny nanakina, teny nameloka. Fa rehefa tonga Jesosy, fitiavana mandrakizay nitiavako anao izy. Rehefa tonga Jesosy, za manafaka anao amin'ny fahoriana. Rehefa tonga Jesosy, za manafaka anao amin'ny fahazaran-dratsy. Rehefa tonga Jesosy, za manafaka anao amin'ny fahotana. Rehefa tonga Jesosy, za tia anao. Za nolazainy Jesosy aminao. Rehefa tonga Jesosy, za mampahery, za manohana anao, za miaro anao, za ny teny soa mafaly daholo. Rehefa tonga Jesosy, haleloia, haleloia. Tiany Jesosy ianao androany. Io teny soa mafaly io milatsaka any aminao io, mame fifaliana ho anao io, mame fiainana ho anao io. Ny olona nge zao maratra ny olona. Rehefa mihaino hira amin'ny radio anao 90% ny hira hainonao ngamba raha tsy lazao ke 100% hiran'olona maratra daholo. Ary rehefa hiran'olona maratra dia na mitarainy zay na milaza manao valifaty zay. Satria maratra ny ao am-po. Dia avoakany amin'ny hira rehetra ataony eny iny. Dia iny hira iny no hira-hirainy iny nefa hira vokatry ny faharatrana, vokatry ny alahelo, vokatry ny tomany. Dia iny koa ny henonao, ianao maratra, vao maika ianao maratra. Iny koa mbola henonao, ahodikodinao radio, ianao malahelo, vao maika ianao malahelo. Fa ny vahaolana aseho anao amin'ity, Jesosy ny anarany. Jesosy ny anarany. Na inona teny malahelo nataon'ny olona, teny tsy fitiavana nataon'ny olona, teny fankahalana nataon'ny olona, totitra zany rehefa mahazo an'ilay déclaration d'amour ny Jesosy ianao. Amen. Anao zany fa tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Manasitrana ny fonao izy. Manala zay alahelonao izy. Manala zay vesatra ao aminao izy. Ary zay fankahalana hiova fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manam-potoana tsy hitiavana tsony ianao e. Rehefa manao fanamasina. Tsy manam-potoana ankahalana tsony ianao rehefa manao fanamasina. Tsisy toerana tsony. Tsisy plasy tsony. Hitory teny soa mahafaly. Hitory teny soa mahafaly. Ny mpivady lasa hifampitory teny soa mahafaly. Amen. Satria efa samy misitran'i Jesosy. Fa raha mpivady mola samy tsy nisitran'i Jesosy hifandrahatra. Raha mpiray-tampo mola tsy nisitran'i Jesosy dia hifanebaka sy hifampiteny marary. Fa rehefa nisitran'i Jesosy, na tsy mola nisitran'i Jesosy ala iray, ianao efa miteny fahasoavana, ianao efa miteny fifaliana, ianao efa miteny fiadanana, ianao efa miteny mamaly tsara ny ratsy. Aleluia. Zany miracle ao amin'i Jesosy. Mahanana fifaliana ianao, tsy fifaliana miankina aminao ivelany io, tsy fifaliana miankina amin'ny misy tsy misy io, fa fifaliana miankina amin'ny fanamasina ao anatinao. Satria vokatry ny fanahy dia fifaliana. Fifaliana, fifaliana. Mila ianantsika izay fahamarinana izay. Fa indraindray sao dia vary sy laoka mahafaly antsika. Fa ny fanamasina mihitsy mahafaly aloha. Amen. Na misy vary sy laoka na tsisy vary sy laoka, ilay fifaliana ao foana. Aleluia. Vokatry ny fanamasina ny tompo miteny soa mahafaly ho anao. Mba expérimentenao mihitsy zany. Hoe manana teny fiainana ianao, manana fitiavana zaraina amin'olona ianao, ampy mizara ary io, tsy lany, tobaka indray. Amen. Dia izay mola mila dia mola zarako teny soa mahafaly ihany. Tsy zany. Vokatry ny fanamasina. Fa raha teolojisy resaka korokoro tsy mivoaka ny fahafitiavana fa ny fanamasina. Haleloia. Hitory teny soa mahafaly. Nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Aza malahelo ny fonareo izy Jesosy. Rehefa tonga teto tany Jesosy dia nalahelo mihitsy izy jerin'olona hoe tahaka ny ondry tsy misy mpiaha. Fa tonga Jesosy androany miahanao, manome fifaliana ho anao. Hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo, naniraka hitory fandefasana ho amin'ny mpifatotra. Zany misy ao an Jesosy koa zany, hitory fandefasana ho amin'ny mpifatotra. Iza mpifatotra eto? Iza ny voafatotra eto? Jesosy mitondry fandefasana. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa mino ianao. Zay ilay filazantsara. Zay ilay filazantsara. Olona afaka tsy manota. Zay foana moa ny anteneniko. Olona afaka tsy manota. Zany hoe manana choix zany ianao hoe za tsy hanota. Fa tsy hoe tsy afaka misy afa manota foana e. Ao amin'i Jesosy tsy zany tsony raha lasaina vavy.
raha tena Jesosy marina niaonanao, lay lioanao lioana. Raha tena Jesosy marina niaonanao lay afo. Raha tena Jesosy marina niaonanao lay sabatra, lay marito. Tsisy an'izany voafatotra zany intsony ianao. Amen. Tsisy an'izany voafatotra zany intsony ianao. Fa rehefa tena niaona tamin'i Jesosy ianao afaka ianao. Rehefa tena niaona tamin'i Jesosy ianao tsy mahay manota ianao. Niova mihitsy ilay ao anatinao ao. Tsy teoria zany, tsy teoria zany. Raha manota raha sendra nanota, sendra nianjera, fa tsy lasa lalànao aminao le manota. Rehefa ao amin'i Jesosy ntsika tsy lalàna intsony le manota. Lalàna masy dia hoe ohatra hoe lalàn'ny pesanteur 9,8 Newton. Rehefa lalàna dia lalàna. Tia na any États-Unis ianao na ho any France na ho any Canada na eto Madagasikara, rehefa esoriko ty tanako ty dia manino? Milatsaka foana io. Zay le lalàna. Azonao? Dia ny olona rehefa tsy ao amin'i Jesosy, lalàna ho anazy manota. Na manota kely na manota be, manota foana. Fa zao, rehefa misy lalàna anankiray, mahery noho ile lalàn'ny tany misitony io. Iza zao le lalàna mahery eto? Ty tanako ty zao mahery eto. Dia rehefa tonga ty lalàna anankiray ty, eo ihany ty lalàna ty, fa ty lalàna misitona 9,8 Newton ty tsy haiko ny anana 12 Newton na 20 Newton. Fa tsy voasiton'le tany mihitsy io tsy voasitony mihitsy io. Dia iny lalàna anankiray iny no mitondra ty baiboly ty zao, ty jerenao ty. Raha tsy eo ty tanako ty apetrako io dia milatsaka foana, milatsaka foana, milatsaka foana. Satria misy lalàna ray mibanao, lalàn'ny fisotonan'ny tany. Fa rehefa tonga amin'izay ty lalàn'ny tanako ty, ito lalàn'ny tanako ity tsy ampianjeran'io baiboly io tsony. Azonao ve zany? Zay le fahamarinana ao amin'ny Romanina 9:2 hoe zay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ny lalàn'ny fanahanaina, nanafaka azy amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Halleloja! Zany fahamarinana tenin'Andriamanitra. Nanafaka anao amin'ny rotina fahotana, ny fanahy masina. Ny lalàn'ny fanahanaina manafaka anao amin'ny rotina ny fahotana. Lalàna taminao no mandainga. Fa rehefa tonga amin'i Jesosy ianao nisy lalàn'ny fahamarinana avao, tsy lalàna aminao tsony mandainga. Lalànao aminao ny mifosafosa. Lalànao aminao tsikerakera fiainan'olona. Lalàn'ny ota zay. Fa rehefa tonga ao aminao le fanahy masina, lalàna vaovao ny ao aminao. Lalàn'ny laza teny fitahiana. Azonao ve zany? Lalànao aminao no mifoka sigara. Lalàn'ny ota zay. Fa rehefa misy lalàna vaovao miditra ao aminao, lalàn'ny fanahy masina, lalàn'ny fanahanaina. Mahery no le lalàn'ny fifohana sigara, miala ho azy ny fifohana sigara iny. Amen. Rehefa ao anatinao lalàn'ny fanahanaina, inona fahotana lazainao eo, tsy mahery noho ny lalàn'ny fanahanaina zany. Amen. Na inona fahotana lazainao eo, tsy mahery noho ny lalàn'ny fanahanaina zany. Halleloja! Manafaka anao Jesosy androany. Manafaka anao Jesosy androany. Lalàn'ny ota aminao no mijery tele lava. Efa te atory fa mbola tazomin'ny tele eo. Tonga aminao ny lalàn'ny fanahanaina, tsy voagezan'io tele itsony ianao. Satria mbola misy voagezany ato. Mbola misy voagezany be tabe ato. Fa mamotika ny fanahanainao io, mamotika ny aim-panahinao io, mamotika ny fiarahanao amin'ny Jesosy io. Jery tele lava io. Satria tsy Jesosy ny torianao. Satria tsy fahamarinana tenin'Andriamanitra ny torianao. Zavatra zao tontolo zao nge voizinao Zavatra zao tontolo zao ny voizinao. Manaiky zany anao satsia media ho ampiasain'ny Satana mihitsy io, ary ampiasainy hatramin'izao, ampiasainy ho amin'ny ho avy. Mbola avarinanao, eo foana ianao. Minambary ianao dia tsy miresaka vady aman-janao koa fa vary ho haninao ihany dia ny tele ny miara jerenareo. Tele miara jerenareo dia nareo tsy mifampiresaka tsony. Simba le tokantrano. Simba le fiarahamonina. Dia gaga ianao ve fa manina ary tsy mety fiainatsika. Ny tele no mibaiko anaoko. Ny tele manjako aminaoko. Ny série maro isan-karazany sy ny film gasy rehetrarehetra io vojenao daholo. Tandremo, rehefa ho amin'ny fanahy dia tarihin'ny fanahy. Ary rehefa tarihin'ny fanahy dia tsy manan-keo intsony ny zavatra ranofo rehetrarehetra. Halleloja! Manaiky an'izany ve ianao Zany ny fiarahana miaraka amin'i Jesosy, tsy lalàna koa io. Lalàna any an-devozana hoe, ianao raha tsy manao zay tenenao anao amin'ny herinandro hoe inona ny nataonao dia tenenao anao amin'ny lahady. Tsy zany io, fanahy masina ao anatinao fotsiny noho ny fitiavana nanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra.
noho ny fitiavana lalàn'ny fitiavana ao amin'ny tompo. Halleloja. Rehefa aminao ny fanamasina, ianao matahotahotra io, ianao manana io, lasa lalàna aminao, isaky mietsika dia matahotra, isaky mietsika dia manahy, isaky mietsika dia mangovotra, lalàna. Fa rehefa tonga le lalàna vaovao, miala le tahotra. Mety tsy miova le manodidina eo, fa ianao niova tsy matahotra. Azonao ve zany? Zany le miaraka amin'i Jesosy. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka maninona? Mandroaka ny tahotra. Zany hoe rehefa aminao io fanahy masina, fanahy ny fitiavana io, tsy ozy le rahalaza moa tsy ao anaty dictionnaire anao tsony zany hoe matahotra zany. Misy miteny ianao hoe matahotra dia gaga ianao. Fa inona moa zany ny définition an'le matahotra fa tsy ao anaty dictionnaire. Misy miteny hoe manahy, ohatrany tsy ao anaty dictionnaire tsony le manahy sy le matahotra. Efa nisy dictionnaire vaovao hoe mahatoky. Efa misy dictionnaire vaovao hoe mahery. Efa misy dictionnaire vaovao hoe manatena. Efa misy dictionnaire vaovao hoe mino. Halleluja. Zany miaraka amin'i Jesosy raha lasaina bavy mifalia ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faheresany. Atsoia dia valiko ianao. Zany Jesosy zany. Famonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Fa mba manandrana miantso ve ianao io? So dia tsy miantso ary ianao? Miantso? Izany hoe miantso fa tsy mamaly? Miantso fa tsy mamaly. Mamaly foana io. Fa mety hafa amin'ny fomba famaliny fa tsy araka le zavatra nitadiavinao. Azonao ve zany? Fa mamaly foana io. Zany garantirana izay mamaly foana io. Fa ianao fotsiny tsy mijery fa ianao le antediavin'ny valiana ka izy tsy mamaly ako. Asa ozy izy. Asa. Ianao tsy mamaly mihitsy Jesosy, tsy mbola mihitsy foana le Jesosy tsy mamaly avy efa asa ny teneniny. Dia eo anao mbola mizirizira hoe amaly Jesosy. Le izy efa nataon'i Jesosy asa. Halleluja. Ny fanahy masina manana esprit de discernement. Afahanao miaino hoe zay le feo an'i Jesosy, zay le feo an'ny mercenaire, zay le feo an'ny nofo. Tsy hitanao anaty école biblika sy théologie zany. Mino zany ianao? Manaiky zany. Tsy hitanao zany. Fa ho amin'ny fanahy masina zany mitarika anao hoe sao dia sentiment ko ary zany miteny zany. Sao dia nofoko ary zany. Sao dia fataitairana ary zany. Dia rehefa mibanao anatinao io fanahy masina io, io no miteny aminao hoe aty ale, ty atao, ty zao, ty zao. Fa mamaly anao foana io isan'andro lazaiko anao zany. Fa indraindray tsy araka le eritreretinao no namaliny azy. Azonao ve zany? Halleluja. Fa zany hoe zao, atao fitaratasy fotsifotsiny ny ao an-tsainao. Atao fitaratasy fotsifotsiny ny ao am-ponao. Dia hoy zany hoe sorata eo Jesosy le tianao soratana. Dia alaiko fotsiny rehefa avy eo, ity le tianao soratana. Ok ary. D'accord Jesosy D'accord Jesosy zay fotsiny raha lasaina bavy hoy zay ianao hoe fotsiny ve zany. Fa ilaina ny fanahy masina. Raha tsy eo ny fanahy masina tsy tafavoaka isika. Raha tsy eo ny fanahy masina mivorivory fotsiny eto isika. Raha tsy eo ny fanahy masina tsy hisy fahafahana sy fanehoan'ny tompony hery sy ny voninahiny mihitsy eo. Fa aminao tsirairay avy mila aminao ny fanahy masina. Halleluja. Dia io fanahy masina io efa tsy hoe ho andry bisopy ihany zany fanahy masina zany. Ho andry lehilahin'Andriamanitra le avy any Afrique du Sud sy le avy any tsisy an'izany. Iza moa le ranabavina ny tany iny? Amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Fa tsy ho an'ny Nigériana na ho an'ny Afrique du Sud. Ho an'ny nofo rehetra. Ho an'ny nofo rehetra. Maniry fanahy masina ianao. Fanahy masina manky sy ameno sy anazava anao, ame nofy ianao, ame fahitana anao, ame fanambarana anao, ame tena toriteny amin'ny tena fotoanany lazainao amin'ny olona. Ao aminao zany. Iainanao zay amin'ny herinandro. Raha sitrapon'ny tompo mihitsy isika milady dia hoy tena miasa le fanahy masina. Amen. Tsy izay le izy miaina amin'ny fanatrehan'ny fanahy. Ny fanahy masina omen'ny tompo amin'izay mangataka. Tsisy hoe nareo aloha nareo miantory-teny ihany rehefa lady fa aty amiko ihany ny fanahy masina. Tsy zany io. Afaka omenanao ny fanahy rehefa mangetaheta ianao. Rehefa maniry ianao. Rehefa mitady ianao, omen'ny tompo anao ny fanahy masina. Ary tsy vidiana vola io
Azao ilay izy lasa vidiana vola foana, vidiana vola foana, vidiana vola foana. Ohatrany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko favalo hoe mba tiako mba meko anareo ty voly ty mba meo fahefana koa mba ametra tanana sy aloka de voly de afaka. Hoy Petera hoe vereza ianao miaraka amin'ny volanao. Sao de verinao fa afaka vidiana voly ty asan'Andriamanitra sy ny fanamasiny ty. Tsy voavidy voly io. Tsy voavidy voly io, tsy voavidinao vola amin'ny fanamasiny. Halleluja. Halleluja. Fanamasina mitarika anao marina rehetra. Tandremo raha lasaina abavy, izaho toetra ny fanahy. Na avy amin'Andriamanitra satria izaho toetra ny olona zay miaraka aminao sy ny olona mitory aminao sy ny olona ametra tanana aminao. Tandremo. Fa ifametra tanana io misy zavatra mipasy ihany. Ka sao hoe amonjimonjy hoe misy hoe croisade ery Tankatsaka, croisade ao Palais des Sports de aty ametra tanana any. Tandremo fa ny fanamasina, saro-piaro. Atany hoe fa ny olona mandeha rehetrarehetra eny samy manana fanahy reny na fanamasina na fanamamatotra. Tandremo tsara lasaina abavy. Fa tsy tsofina de matory daholo de iny zay fa amin'ny fanamasina. Mety avy amin'ny fanamasina, fa mety kosa avy amin'ny fanamasina, fa fanahy maloto. Fa izaho toetra ny fanahy. Izaho toetra ny fanahy tamin'ny herinandro nahita an'izay misy pasteur any a Pretoria, any a Pretoria. Aiza moa zany Pretoria zany Afrique du Sud. Ampinan'ny bibilava le olona mivavaka ao aminy. Alahatra le olona de alaina bibilava, ateliny ihany le bibilava. Hoe anehoana ny herin'Andriamanitra hono de asaina mitelina bibilava. Zany ataon'ireo olona misionera lefa makaty Madagasikara reo. Tandremo fa tsy izay rehetra tonga eo de avy amin'ny Jesosy, fa mizaho toetra ny fanahy. Fa nitorian'ny olona moa izy de voasambotr'ny pôlisy avy eo. Fa pasteur naman'le efa lazaiko teto ihany le hoe manitsanitsaka an'le olona ametrahana ositra. Hoe asaina mitsotra daholo nareo de hitsahakitsahana mba azoana ositra. Aiza amin'ny Baiboly nisy an'izany. Pasteur naman'le hoe ndana voaka esy atokotany esy de daholo ibozy. Naman'iny ihany le nanome bibilava. Ny asa maisina zany amotika ny zanak'Andriamanitra. Fa tena mila miambina ianao izaho toetra ny fanahy. Izaho toetra ny fanahy. Any Afrika any de efa misy fanenjehana an'ireo pasteur mamitaka ireo mihitsy. Misy pasteur tratra any amin'ny hôtely miaraka amin'ny vadin'olona, nalaina caméra mihitsy, nitsoka mihitsy le pasteur. De io nefa rivotra mitsoka mankety Madagasikara daholo izay vao Afrika ao. Tandremo raha lasaina abavy. Tsy ho fanaratsiana zany sy fanakianana fa tena hoe izao ny fiantsonao fa aza tao male Jesosy ihany. Mirindrinao amin'ny hefitrao mangingina ny tompo amaly anao ao. Fa tandremo fiazakazahanao sao de miazakazaka makany amin'ny tsizy. Halleluja. Itory teny soa mafaly, itory taona ankasitrahana, itory teny mafaly. Jesosy zany. Jesosy zany. Anafaka ny ampahoriana. Jesosy ny manafaka. Fa ny devolin'ke tena mamotika. Devoly mamotika. Fa Jesosy manafaka. Jesosy manafaka. Ary Jesosy koa manafaka azy. Izy ny ataon'ny devoly masy de zao, ody lazaina hoe aretina foana, aretina foana. Fa ambadiky ny aretina ny fanahy mihitsy mamatotra. Zay rehefa ny zavatra ataon'ny devoly, fa asoparana ataon'ny devoly. Fa ny fanahy mamatotra. Andraindray izy lasa sina terme médical hoe misy an'izao, misy an'izao, misy. Tsy zany io fa fanahy masina, fanahy ratsy mangeja. Ampiasain'ny devoly. Fa Jesosy koa tonga hitondra fanafahana. Amen. Jesosy koa tonga hitondra fanasitranana. Jesosy koa tonga hitondra fanasitranana. Jesosy ianao nahary azy. Jesosy ianao koa namonjy azy. Ary ho azy no namononanao teo amin'ny azy fijaliana. Maty ianao fa nitsangana tamin'ny maty. Petraka aminao Jesosy ty zazy ty. Ianao nasitrana azy. Nafaka azy amin'izay aretina sy fatole ratsy rehetra. Anome fahasalamana ho azy ianao Jesosy. Tay azy ianao Jesosy. Tay azy ianao Jesosy. Tay azy ianao Jesosy.